Baraingo. Baraingo. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Baraingo. Baraingo. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Social. Baraingo. Politika. Baraingo. Toekarena. Baraingo. Finoana. Baraingo. Fanabeazana. Baraingo. Fialamboly. Baraingo. Ny tontolo rehetra mampiaina ny fiarahamonina misy antsika. Baraingo. Baraingo miandro valy no iainantsika ao anatin'ireny. Ibanjina loahivitra ny Baraingo. Anasa vahiny ny Baraingo. Andray miantso mivantana avy amintsika mpiaina ihany koa ny Baraingo. Baraingo. Fandaharana arahanao. Eto amin'ny Space Radio. Baraingo eto amin'ny Space Radio. Miaraka tsika amin'izao atoandron'ny larobia fa valambiroapolon'ny volana novambra 2024 zao tonga ato anatin'ny fandaharana Baraingo sy amin'ity atoandro ity ko miarahaba tomboky lafina ary tomboky vavy miarahaba ny sorona ihany koa dia miarahaba ny rapay ry amin'ny lafiny teknika. Ia maranitra ny araba ho anao rivo dia miarahaba ny rapay ihany koa ary mankasitraka sy mankatelina ny rehetra izay manjoy sy manaraka ny Baraingo amin'ity atoandro ity. Araky ny fampafantarana ifanandesa olo malala dia anambahintsika amin'ny atoandro ity izy ary no vahintsika. Ny vahintsika androany efa fantatra ireo zany araky ny fanampiomanana fa dia mpanao politika tomboky lasy tomboky vavy niakatra eto olona izay tsy vaovao loatra intsony fa dia efa nanana ny anjara toerany sy ny tantarany tao anatin'izay tontolo politika izay manolotra ny arabanao dia tonga soeto amin'ny Baraingo Andriamatoa Alain Andriamoseza. Miarahaba ny fandarana Baraingo sy nareo menadary ny mpiainanareo rehetra sy Antananarivo nareo moa zao Antananarivo sa fa notrana Antananarivo mihitsy jereo zany izy efa tena mamokatra mihitsy ny radio aingeneka tsy ho atoato nareo dia ho tapahana ihany ndraiky io dia efa tsisy tsony ny atevy teto Madagasikara fa nga eritreretinareo ho tapahany izahay zay indrindra ny anao vivavahantsika mafy andro noely zao hoe ty fanao an'izany zay mihitsy ny eritreretina hoe matsisy an'izany satria tsy dia mifanaraka loatra amin'ny toe-tsaina demokratika mantsy le fanampenam-bava mpanao gazety fa ny zany koa sary tsy dia hoe rehefa tsy tapenam-bava dia miteniteny foana zay mazava loatra zay mihitsy. Baraingo avy hatrany ary aloha ny antony sy ny fandarana Baraingo ity moa zany dia ny hoe anairana ny olona sy amerenana ny olona andray andraikitra dia efa miomana ianao dia zao fa tsy hoe hanonga-panjakana akory ny sy ny Baraingo ka hoe tatatata sy tabataba eto zahay. Baraingo voalohany apetraka aminao efa vahiny voalohany teto amin'ny Baraingo zaza folo taona izay nandinika sy nijery akaiky ny fandehan'ny raharaham-pirenena ary dia nilaza izy ny hoe manitikitika ny ao anatin'ny lohako dia ametrahako amin'ny Baraingo hoe mbola misy fitiavana ve malagasy eto amintsika satria manko ny mpanao politika tena tia tena loatra amin'izao fotoana izao. zay le Baraingo mipetraka. Ieny tompoko. Hono firy taona aloha ianao? 10 taona. Ianako tamin'ny fijerena sahametsika hoe tamin'ny fahitalavitra. Fahitalavitra hoe isy fikarohana petroli eto dia nefa tsy mieritreritra vahoaka izy fa ny anazy le petroli. Ny anazy le petroli azahoana vola. Problème nefa evo misy ny petroli eto dia misy ny kere. Aminao ve fatatrao tsara hoe raha isy ny fikarohana petroli eto Madagasikara tsisy ny rano dia vao tsisy ny rano dia misy ny kere. Ka dia tsy haiko moa fa zay ny anahy aloha zay hoe raha misy fitiavana zany dia tokony mieritreritra ny vahoaka aloha zay vao ny vola. Zay ny tena tiako antongavana. Ny vahoaka aloha vao ny vola. Vahoaka eto Madagasikara satria ny olona nataon'Andriamanitra misy saina misy fo. Fa ny vola tsisy nina fa taratasy anaovana andom-bola angalairina satria ny vola mety rovidina fa ny olona tsy mety rovidina. Ny vola mety rovidina fa ny olona tsy mety rovidina. Dikany hoe ny olona misy saina misy fanahy misy fo fa ny vola taratasy fa ny vahoaka mbola plus important
Satria mampatonga na mitena an'izany na de zany arany hoe mivola mbola tsara mbola mahapazavatra hoe mahanitra tsika fa na de zany arany misy fieritreretam-bahoaka fa lasa hoe tena tsy tena ny mpanao politika eto a Madagasikara. Ianao ve mametraka baraingo amin'ny atsipirian-javatra rehetrarehetra mampatonga anao manana zany eritreritra sy saina zany? Ie. Atsipirian-javatra ohatran'ny ahoana satria ohatrany lasa nitatra lavitra mihitsy zao le fanazavana nentinao tao anatin'le izy. Lasa tonga hatrany amin'ny fisainan'ny olona, fon'ny olona, fanahin'ny olona. Fa inona ao aminao ny zava-dehibe ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray? Ny ao anaty zavatra dehibe ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray de ny fitiavana. Saina, fanahy tena izy. Satria tsika veloma tsika namboarin'Andriamanitra. Fa ny vola namboarin'ny olona atao taratasy nanamboarana azy. De aminao ve inona ny tsara? Ny fanahy izay nomen'Andriamanitra, vatana izay nomen'Andriamanitra sa ny vola amboarina amin'ny taratasy? De aminao ve inona ny tsara? Ny fanahy izay nomen'Andriamanitra, vatana izay nomen'Andriamanitra sa ny vola amboarina amin'ny taratasy? Iheny tompoko, voaray izay baraingonao zay. Raha ianao ve mahafantatra ianao hoe inona no antom-pisianao eto tany? Raha valio fotsiny amin'ny fahitanao anazy hoe mety tonga eto ianao dia aninona eto? Ny antokisa aloka ny tany de efa fantako fa ampirareny voninahitran'Andriamanitra nataoko eto tany. Zay ihany. Ampiariary ny voninahitran'Andriamanitra hoy ianao ny teninao teo ao anatin'le hoe antony isianao eto tany. Azonao zavaina ve izay le hoe ampiariary ny voninahitran'Andriamanitra ahoana moa? Tany dia ampiraray voninahitran'Andriamanitra ny dikany hoe voalohany aloha ampifaly ny ray aman-dreniko. Satria ireo ray aman-dreniko ireo nanampy anahy, nampiteraka anahy, nampiseho eto tany. Fa raha tsisy andreo tsy teraka. De tsy tonga teto aho. Zay aloha ny voalohany. De avy eo ampifaliako ny fianakaviako. Ary avy eo hitariko ny fianarako mba ho tonga lavitra. Ka mba ho tafita ny fianarako aho. Ka raha isany désastre eto Madagasikara. Hoe guerre ohatran'izany. De tsy haitsony fa efa misy zavatra prévu hoe raha izay nisy de efa misy akany an-dafy zay. Dans 14 ans. Dans 14 ans, ao anatin'ny 14 taona de ndeha ho any an-dafy ianao raha toa ka misy désastre eto Madagasikara ho ianao, raha misy zavatra mitranga eto Madagasikara. Raha tsisy désastre reto de efa akany Paris ihany dans 14 ans. Satria tsisy fandisona tsony. So de mba masika loatra kosa ianao ve zany de baraingo aveko any aminao, ianao ve zany tsy mba manana fanantenana hoe amin'izao taona misy ianao zao de tsy mba mieritreritra manana fanantenana ve ianao hoe mba mety hanam-pitiavana ihany ny olona ka mety eritreritra ny ho avy ny taranaka any aoriana? Raha fitiavana ny mpanao politika aloha tsy manana, fa fitiavana ny fianakaviako manana. Ary zao raha isy ny guerre ohatra tamin'ny 2009 reny ka tsy reny zany guerre zao ny filazanao andreny. Guerre reny fa guerre ahoana re zany ady kely fotsiny. Ady kely fotsiny. Zay ny fomba fitenenako aloha. Fa raha zay misy de tsy aky tsony fa satria efa be da be loatra zay tsy fantatro hoe hidirako any amin'ny anaran'olona mihitsiny. Allo raha sitrako de allotsika tsy manona anaran'olona aloha fa allo tsika fotsiny mifampiresaka satria fa na de zany ara mpanao politika aloha mandainga foana. Allo tsorina fa mpanao politika mandainga foana isaka mandeha. Ianao ve miaina sy manaraka ny fiainam-pirenena? Non, tsy manaraka fa za miaina. Miaina mazava be, tsy manaraka ianao fa miaina. Tena voaray zany valim-panontanianao zany. Tsy manaraka ianao fa miaina. Ankizy 10 taona amin'izao taona 12 sy 14 zao ahitsio amin'izay tompoko zany ny fitenitsika rehetra fa tsy manaraka intsony ny filazany azy fa miaina ny fiainam-pirenena. Ao anatiny ianao le hoe miaina ny fiainam-pirenena, zay zany ny zavatra tsapanao hoe mandainga ny mpanao politika. Fa inona ny tena mahatonga anao manana fahasahiana miteny an'izany? Mandainga, zay aloha ny teneniko, mandainga satria mampatonga ana miteny an'izany. Tianio
mampatonga na ny tena hoe miaina de mandeha igny amin'ny politika satria ny olona manaraka foana hoe isan'izao nefa tonga ny andro tsisy. Ay, ohatrany hoe milaza zavatra anankiray zany izy nefa tsy tanteraka le zavatra le de tsy mahagaga amiko ianao raha mametraka an'le fanontaniana hoe mbola manana fitiavana ve ny gasy. andao hiverenantsika ary le hoe mbola manana fitiavana ve ny gasy raha jerena ao anatina fiainam-pianakaviana anankiray raha ny zavatra misy mino fa mandinika ianao hoe ianao de zavatra misy izay teneanao ifaneraserahanao amin'ny olona maro samihafa ny namanao na mifampitantarina any ampianarana tsy fantatro manahoana zany atao hoe fitiavana ao anatina fiainam-pianakaviana raha mba misy azonao avaly. Misy natao hoe fiainam-pianakaviana amin'ny lalan'ny fiadanana ka tsara mandrakizay fa misy natao hoe fiainam-pianakaviana ratsy ka ratsy mandrakizay. Misy tataraiko namako le izy nanao fête des pères zay nanamboatra de nahita ny ray tomaly le akizy fa naninona io dadalio zany dadan'le akizy ny tomany io de violeny mamany tantarinana hoe miaraka izy de niala ny dada satria hoe bovoky izy de niala izy de any izy zao any tsy fantako hoe azy izy zao de zay ny tantarinana hoe ny dadanay zay maditra be ny dadanay de ozy zay de ny ray koa dadanay ozy izy maty fa niady foana de efa nanomboka efa mba sirasirana ny aty de maty am'izay fa de tsy hainay ozy izy fa ny anahy mahagaga anahy sy mahavarina anahy de le hoe voalohany hoe tsy ahoana mba patonga zany hoe ataona zany le mamany le akizy fa le zay manontany fanontaniana mbola misy fitiavana nge ny gasy zany zavatra zany violina nge zany de tsy mieritreritra koa reo zao le dadan'le olona hoe ahoana moa zany sy ny zanako io efa lehibe izy efa 10 ans izy ahoana fa sain'ny zanako io hoe tsisy dady izy satria mantsy voateraka izy de laza izy nandeha le tsy mihinarao tsony zay ono rehefa ny ampianarana any ve nareo na roa samy ankizy zany satria ohatra ny tena variana be hoe tonga mavita mifampiresaka sy mifampitantara amin'izany ianareo hoe inona no tena baraingo mipetraka matetika ankoatran'izay avy any aminao manokan'izay hoe misy fitiavana ve ny gasy inona baraingo mba mipetraka hoe firesaka reo de nay efa fantatra ambony forme moral manamihina ny zavatra mitranga misaora foana n'Andriamanitra. Raha misy ny zavatra mitranga misaora foana n'Andriamanitra ambony foana ny moral nampatonga na tena zay azafady fatapako resaka anao ampiakara moral fa misy zavatra hoe tsy n'Andriamanitra tenena ao amin'lahy zay ny tenenao tamin'ny namanao de koa après zay nohatra zay daholo zay ny anay zao sady zao fotoa zao mime fotsiny zay amin'izany zavatra zay satria efa niananay le izy de efa fantatray inona ny zavatra tsapanao ka mampatonga anao mametraka an'ilay baraingo hoe misy fitiavana ve ny gasy mampatonga na amin'ny tena zany betsaka tena betsaka mpangalatra amin'izao fotoana zao mpanao kidina pinina ary zay mpangala-bola ohatrany zany mangary-paosy tena be da be ary zay efa tratra tamin'izay zavatra ohatra zany ozy izy ianao iainako fa tsy manaraka tsony fa tena iainako ono ianao ve zany manana izay ataontsika hoe hoeritreretina manoloana zany fiainana iainanao zany hoe eritreretina ahoana moa zany azafady eritreretina tiako hatongavanao anatin'ilay eritreretina hoe zavatra ao anatinao ao
Akoatra ny bahaingo izay apetraka ao ny hoe tsy fantatro sao dia mba misy hoe inona kay no mety ho vahaolana manoloana izany fiainantsika malagasy izay iainanao izany. Aminahy tsy manontany tsony hoe fa fantako le izy. Fantatra ahoana? Efa fantako hoe mampatonga misy mpangalatra be da be eto satria mantsy